aleo marina. Ireto avy no mamehana ny tantara. Rato Nasandratra no lafatra, Nirina Estera no Léonie, Fitiavana Rasolo Arjao no Alex, Sylvain Razafindrafara no Cédric, Fitiavana Ravakinena no Sharon. Reraka izany. Mazana be koa ilay sasatrano sy vilia rehetra teo vao vitako. Mafy any rehefa mpiasan'olona. Ary aloha mba hanokanokatra Facebook eto fa tsy. Inona hoy zato vaovao? Iza koa toy mangataka ho namako tony e? Tsy fantatro. Tsy dia ilaiko. Ary bogosy be kosa ity lehilahy ity izany. Hoe mba jerena mombamomba azy e? Lafatra rakoto. Tena lafatra marina. Dia angatahako namana. Na tsy fantatro aroso. Allo angatahana e. Zay. Ary reto indray mba iza? Tsy dia ilaiko. Io fanekeny sady ny fangatahako. Vetivety kosa izaniko. Sady nanao salut. Allo ampiresana. Bonjour enao. Oui. Salama tsara fa misaotra. Léonie no anarako. Léonie Raza. Ary ianao kosa mba iza? Faly mahafantatra ny lafatra. Tiako kosako mba tonga dia mamaly afoana. Mba nafinaritra fotsiny ianao dia nangatahako namana. Fa izaho izao mety tsy fantatrao. Aty Lakamisy no mipetraka. Lakamisy sy ny feno arivo. Ary ianao mba aiza? Ivato? Tsy dia mifanalavitra ka isika. Dia ahoana? Inona ny vaovao? Bokosy be hoa ianao e. Indrindra ilay sarinao eo ambony io. Izany ve? Za ve dia nda tsara? Ianao koa mamenatra. Misaotra azy. Tsara hony a. So ihany aloha fa ilay sarina amboary no tiana ataoko eto amin'ny sary famantarana aty e. Na photo de profil. Ok azy. Mazotoa ianao. Za koa andeha hisakafo io fa nona be mihitsy. Mazotoa dia rofina indray tsika mifampiresaka eto. Za malalaka foana ka. Ok ary. Velomy lafatra. Babisahady torato kosa aloha izy. Raha zaza mba meno fotoana hoe ndao mba eo amintsika. Faly any izy izany. Ary aloha amin'izay aloha tapahany ity fa sao dia tany eo ny patroko hoe lozako milalao finday fotsiny eto. Ilay jery sakafo aloha. So maio sakafo. Zay. Léonie ny anarany. Soatra ny kolony dia nangatahano namana. Eny e, misy hoadalany eto indray izany tso. Aleo aloha mba jerena momba azy hoe.
Tsara kosa aloha izy sady lava volo sady sarozory be asady izy izany manoatra no reny fatany firy-taona ireny dia za dia ahita ianao ampiresaka eto ry Léonie raha izany raha mba fantatrao matsy hoe tsy tena sariko fa sarina amboariny eo dia mampisady sy mitokadoka ery hoe bogosonya Monsieur Lafatra, andahoana ingisika efa taraiky be ne iza indray na ilay antsika androandro madama any amin'ny restaurant aloha be pasy ay mandroso ary dia andao efa velona amin'ny fiara andao ary anina any be-pasy indray ary madama sady izay indray tsy miaraka amin'ny ramosehony izy andao aloha dia any mahita azy ory madama aiza fa izay be-pasy moa tsika izany no mijanona lalanao zorona fa teneniko foana rehefa mijanona iandray ary madamako ry aloha no atsony Alexa fa tsy allo Alexa fa aiza ihany lahy izany efa ety an-dalana fa akaiky eny ary aza ela eny rehefa miandry zay avy eo fa iza indray rety Alexa madamy tiako aloha raha iodina tena enjana ka le ray tamin'iny zao serza zao indray iza indray ty Alexa dia iza indray zany manaraka raha misy amin'io miaraka fotsiny zao any ampiasana any eo aloha eo re mijanona tonga dia akao parkina ny fiara dia miandry ao ianao zay eny tompoko voray madama iny fa lasany ianao vavy raha ihany ty fiainantsika zaho misy le mbola tsy hanambadiako aloha ka vehivavy ary tony jery tena hoe manitsakitsapahatra fotsiny sady mandaika ny tena tsy laitrako aminy fa raha misy kosa aloha mbola tsy hitako nanao an'izao toetra atao madama izao izay any ampiasana any no tsy haiko sa efa samy fanaovana izy mivady manahirana ihany ty mitana sekrean'olony tika sady amin'io ilay madama dia tsy menatra mihitsy manafatrafatra hoe tandremo so miteniteny amin'ny ramose iny nisy lehilahy niala tamin'ny taksi iny ve ny Alexa sa olona hafa no andrasany so ihany aloha fa fitaratra mazava be le restaurant andehanany zareo dia tazako tsara iny tokoa efa naka-toerana tena hoe eo akaiky madama ty zany le Alexa aminy Bonjour Alex, tonga soa lahy. Salama ki Sharon. Mazoto toerana. Efa nataoko ny komandy fa ianao koa ny ela be. Afaka mbola manampy nefa ianao Ary tena mahafilitra dia mahafilitra anie izany sakafo izany. Tsara karakara ery miaraka aminao ity ka. Izay anie hoe le tsy hafozako anao ry Sharon. Io dia mandray sary dia mazoto Tena azoto tokoa moa izany ko. Ary ianao angatsinana? Ka mba miandry fahananaoko. Miantaantandray Ka iantayanta amin'izy ary moa Ao ary fa afaka manampy marina. Za manko tena anona be. Manampy rehefa tsy maninona. Ay, tsy maninona ve ampiana an'ity langouste ity? Dia inona koa re? Ampiana an'ity glasy ity koa? Mety? Mety foana re izay tianao Ay ve, ena re? Ary ny anao ve tsy mba ampiana za rery ve zany ny posiposika eto dia ianao tsy ahinona sa hoe voka dia mandresatra ianao? Alefasa rehefa mahasolo tompana ianao za koa somary mety kely ny vavoniko. Zany ve? Ay za kosa ka sao mila fanikafam-bavony ary dia tandremo nefa hidiana miaraka amin'izany koa ny fo Ianao ty koa dia be filaza.
tena matsiro izany ka fa zany hoe ihany fa somary sahiran-tsaina kely ihany re zary Sharon. Asa hoe mety ve sa tsy mety fa ka okizao ihany e. Inona manahira-tsaina anao ry alaiko sa? Teneno fa tsy manino e. Inona ary mampifankatia antsika? Eny e, somary sadaikatra ihany anefa tsy maninona fa lazaiko ary hitan'ny Sharon misy moto tena tsara be izay hitako ao amin'ny Facebook ao, tiako vidiana dia tsy ampy nefa ny volako dia somary sahiran-tsaina kely hoe sao dia lasa ny olona ilay iziko. Izay ny hoe mety afaka nampy avy ianao sady mba ampiasaintsika rehefa mandeha koa ne zany e. Ay ve izany fotsiny e. Tsy maninona re aleo rehefa avy misakafo dia tonga dia makany tsika ary dia tonga dia vidiana sao dia lasa ny olona ao marinako sa ahoana hozy ianao? Ianao ve dia mbola hisahirana anaraka any koa e. Tsy reraka, tsy aleo omena fotsiny vola ve dia ho hitanao ihany ny moto rehefa azo e. Sa tsy matoky amin'ny malalako? Tsy maninona re zany sady tsy reraka. Ao ny fiara dia ao ny mpamily. Afaka mandeha fiara tsika makany dia rehefa miverina ianao mandeha moto. Mety? Eny e, andao ary izay ny atao e. Mety zany. Mba naharitra izany tetsindraray madama fa dia navela ny nona rery teto aty aposiko amin'io tsy misy vola mihitsy. Aleo aloha za nokatra Facebook kely aloha ampiresaka ny kala Leonika. Eo ary aloha andevasina kokoa jerena. Inona ianao fa namaly sahady manao ny lafatra mibetsaka any nga. Ianao aloha dia ampiresahako fotsiny eto e. Aleo aloha valiana e. Inona ataondriany? Iny fa namaly any mahatorotoro tena kamo vava mihitsy koa tika. Nde mangatahako hoe mba andefa sary kely hoe jerena. Mba andefaso sary kely hoe jerena. Iny kosa eny ary tena natoromarina. Aiza ny tranony ary to mpanan-karina be. Dia hoketrehako ihany raha izao ka. Ary iny fa mba manontany ako. Aleo valiko hoe ety ambony fiara. Mbola ety ambony fiara kisa Leonia zay. Kay, zany afitsiny dia nangataka sary ihany koa. Zanga ataonao fa mandainky. Ao ary alohaka sary raha izany. Aiza moa ilay fankatsary manatsara endrika iny? Aleo atao amin'ity. Zay. Potika tsara iny amin'izao. Raha mba tena ohatry ny tia amin'ny sary ity mantsy ianao ary lafatra dia tena lafatra tokoa araka ny anarany. Voatakana kosa ilay simako. Mahay zavatra rangahy ity finday ity ka. Aleo alefa any amin'ny Leonia amin'izay ary. Iny fa namaly. Fiaranao ve hono io? Ohatry fa everindrifa fiaran'izy andray ary io. Zany misofery. Iny madama fa miaraka amin'ilay raha misikirika. Aleo tapahana amin'izay ty. Aleo andefasana fatra farany hoe izay no fasahirana kely fa mbola mamily fiara. Monsieur lafatra. Sakafo ilay varavaran'ny fiara. Tiany madama tanteraka ny sakafoko. Olazaiko azy ve sa ka mbola misy vahiny io ka manahirana. Miverina kely any akady mahopy sika soferana. Isery zavatra ny tia namako ity.
Salama ianao tompoko. Salama lesy a. Anainga zany tsika. Ndao e. Anjalony aza sikasikanao zany lafatra fa makareny tsofina. Azafady madama. Irahira amin'ny radio io alefa. Nefa aoka izao ihany fa tsisy iresahany e. Sady efa ho tonga koa tsika. Eo aloha eo mijanona ianao. Eo amin'ny mpivarotra moto io mihitsy. Eny ary. Andao tsika hiala ry Alexa. Hividy moto izany raha fahalalako azy. Tena henjana misy ty madama tika. Tatany lehilahy fotsiny. Raha mba fantatry ramose mantsy izao fandaniana ataonao izao. Tonga dia misaraka avy hatrany nareo mivady. Le mpiasa kely mpamela tsy rarahinao akory ny sakafony. Moto mamaimaika anao. Eny e, inona moa izay? Zany tokoa rehefa apombo e. Iza amin'ireo ilay tianao ary? Tiako daholo reto. Iza re zany e? Sa mba ianao ny fidy azy ry Sharon? Ianao ny ananazy fa tsy izaho e. Ary indraindray sao dia tsy mety aminao izay tiako. Aiza koa e. Tsy maninona izany, iza aloha ny tianao dia avy eo milaza izay tiako. Ampitaina sao dia mitovy ihaniko. Isy ary ny ihany tiako e. Efa hainao ihany fa koleram-boavavy. Tsy aleo ve le maintimainty e? Re mantsy tsy mifidy. Aleo ary io rehefa io mety aminao e. Sady tena mbola mitsajika be izany a. Ny kodiarany mbola maranitra tsara, motera mbola ao tsara mihitsy ny feony. Tena leo io e. Ka andao arafy dia ho alohatsy amin'ny fandoavam-bola etsy e. Eny ary. Merci Sharon malala. Tena faly a. Za koa faly rehefa faly ianao e. Tonga izany dia hody ianao. Dia roviana fotoanantsika manaraka sa mifampiresaka eo ihany? Aleo fa mifampiantso eo ihany e. Izay ngamba mety. Sa malahelo sahady anga? Ohatray, ahoana kosa moa tsy alahelo e. Eny azy e. Velomy Sharon. Velomy ianao? Nahazo moto le dala dia valy ery. Madama mihanahana foan'ny olona mikely fotsiny. Eny e, anaonao koa moa volako. Sady jambany fitiavana nga. Aleo ararotin'ny olona any rehefa tsy mahay mipetraka e. Ary aleo aloha teneniko amin'izay ahoana le sakafoko fa efa lasa le zalarika. Ory madama. Fa inona ny lafatra e? Tandremindray sao be resaka any a? Atao ohatry ny tsy nisy ny zavatra hitanao androany. Mazava? Iany madama, indray nga moa olako fa rehefa menao kely dia tsy mampaninina zany e. Tsy tetra ianao e. Ary andao amin'izay dia hody fa sao dia tonga ao ramose. Fa zany aloha eo ihany fa tena mbola tsy sakafo ane za e. Adinonao mihitsy ny fisiko no in'olona iny a.
Fa ianao nga ho atakaliko an'iny e. Andray kosa ry madama, zany mbola tsy nisakafo e. Sao dia verinao fa ianao ary nidongiko fa sakafo aniny dia tafika e. Ty volanao ary, dia andao aloha atery-mody izay vao misakafo ianao. Eny ary, ty moa zany dia tsy fantatra intsony na sakafo atoandro na sakafo hariva fa dia raisina fotsiny e. Zery, raha ialina vera angamba omeny. Nefa vao navidy moto amina firy tapitrisa. Na zavatra ohatr'izany dia mahavidy nefa raha omena olona mahidy velona. Tena ivadiaka any ianao raha ohatr'izao ka aiza ve dia tsy na iramsiara ve miaraka amiko dia izao ny vola omeny aho. Raha ialina ve zany ny vidin'ny tsy ambaratelo? Nefa raha izay tsy ambaratelo izay efa tsy voatanisa intsony. Tena mahafinaritra mihitsy aloha miaraka amin'ilay madama iny. Se azoko ao anaty haratoko ianao ry Sharon. Hoaiza koa nefa sao aty migalabona tsara amin'ny harena rehetra. Vila anankiroa, fiara ray, moto ray. Tsy maintsy tafa ihany Lary Alex raha izao mitoy. Inona indray re no angatahana amin'ny manaraka? Eny e, hita eo ihany izany fa aleo hiditra amin'izay. Asa hoe inona indray ary izao ny loka nataon'ny Kala Leonie ato. Mpanampy tsy aninona mihitsy koa ny izy indraindray. Izay sakafo ampandrahona azy rangaha tsy mba misy matsiro mihitsy fa mamona aminay na be daholo. Tena firy volana rangaha izay natongavany tato fa na ny trano ara mitady hitovy amin'ny any ambanivohitra izany ny fikarakarany azy. Inona ny Ramose efa tonga? Soa ihany fa efa masaka ny sakafo. Ary nahazo moto tsara tarehy izy izany akako sary indray io rehefa tsy eo. Manam-bola aloha izy ity fa dia tsy haiko hoe inona ny tena fodo-trasany. Izy raha teo toa tsy hita hoe manambady sa tsy manambady. Za koa moa vao mba manontany dia ahodikodo foana ny resakako. Rehefa malongo karamako tsara ny aty izay ny zava-dehibe. Tonga ve Ramose? Efa hita moa fa eto ilay olona ko mbola tonga ve Ramose any. Ka ahoana, inona indray izao ny sakafo nataonao? Trondro maina sy ovy. Dia nasiana anamalahy. Inona? Ataoko inona koa izany? Izany ve tsy asiaka be? Hoeto anao any ka tsy mahinana an'izany a? Za koa efa voky avy any ivelany any. Ay, dia tsy hinana izany ianao Ramose? Eny arako, lerako teko. Sakafo ioko. Mazotoa ianao e, ary dio tsara daholo ny trano a. Sao misy miditra tsokosoko eo, fandriam-pahalemana raha teo fa tsy milamina mihitsy amin'izao. Eny Ramose, aza matahotra ianao fa hidiako tsara daholo ny trano e. Vahako ny alika rehefa avy eo. Sakafo aloha izaniko. Andrireritiry Leonie fa tsy nihinana indray ilay Ramose. Izay lafatra. Aloha rangamba jerijerena ety ihany izy fa tsy. Io eny. Aloha andeha fasana kokoa indray. Ary maninona moa raha alaiko ny numéro-ny dia mba mifampiantso izay. Eto foana ve? Sady mba te hianombo feony aho. Izay mihitsy
Manahoana ny lafatra? Inona ny vaovao? Iny ny fanamaly. Antray, sa ve vao hiresaka aminao dia ianao te hatory sahady? Fa firy aloha ny nimero anao e. Amin'izay mba mifampiantso tsika. Nao to dia halatsaka etiny ianahy. Ity ny nimeroako mantsy raha hiantso ahy ianao. Ikoseko 031. Aloha tonga dia ampidiriko aty dia asiako soratra hoe lafatra. Dia ahoana ke lafatra? Efa mangataka iona amiko marina. Aloha atao hoe tsy afaka e. Zany tsy afaka e. Efa lelasaiko anao iny fa aty Fianarivou no mipetraka. Aleo alefako eto aminazy eto ny sarin'ity trano ity. Io ny sarin'ny tranoko. Zany ve? Tsara be hono ny tranoko. Vila mihitsy ny trano hipetrahako e. Zarery no mipetraka ato fa mbola tsy nanambady. Io fa mitady ho aty an-trano. Dia ahoana? Inona no lazaiko azy? Ahoana ry izany e? Raha misenga moa eto foana isan'andro e. Aloha teneniko eto. Tsy maninona ka mandalova aty an-trano ary. Efa miteny aminao zaho hoe zarery ho ano ato. Dadanay sy mamanay tsy mipetraka eto. Ataoko hoe any an-dafy. Any an-dafy zareo. Zay. Atsoy fotsiny dia atoroko anao ny lalana makaty aminay. Manao veloma sahady. Za mbola te hiresaka aminy. Nasosotra tsy. Eny ary tafandrimandry ianao. Veloma Rapitsondray. Tena mpanan-karena be. Vila be mihitsy ny trano. Tena raketika ity rangahy. Ndeha atsoko raha fitsomarina sady efa nomena ity moa ny larina mety azahoana azy. Sarona. Ahoana izay Cédric? Fa inonga hoa nisy fotoana efa nakavola betsaka e. Manomboka mailo Cédric izany. Mila mahay mamaly ndry. Anka vola kelikely ihany. Nanaramaso ny fandehan'ny kontintsika any amin'ny banky mantsy dia misy fotoana misy vola betsaka mihitsy angamba alainao ka. Tsy misy afa-tsika senao mantsy ny mahafantatra ny kôdiny ity sy afaka maka vola amin'ity. Hitanao tamin'ity daty ity izao nangalana 15 millions d'ariary ny volantsika. Dia teto indray 25 millions d'ariary. Teto 19 millions d'ariary. Tena efa ho 50 millions d'ariary ry Sarona ndro vola ireo e. Tsy mazava mihitsy ka. Tsy haiko hoe afaka manazava an'izany ve no sa ny any amin'ny banky mihitsy no misy olana. Ary sao dia mba ireo banky ireo mihitsy ary mangalatra e. Misy namako manko nanan'olana ohatr'izany. Sa ve misy olona hafa maka vola amin'io compte io? Ohatra ny tena mampametra-panontaniana ry Sarona. Tena marina. Tsy hoe tsy patokisako anao fa lasa ihany ny saiko. Ka maninona nefa raha marinao e? Afaka marinina any amin'ny banky ane izany e? Sady za ve aka vola be da be ohatr'izany e? Ataoko inona? Zavatra sakafo sy
kojakoja rehetra ato an-trano ihany ny ilaiko vola dia izay. Tsy maka mihoatra ny 10 metsy aho. Tena mahagaga ka. Aleo fa apetraka amin'ny tompo e. Tsisy marina izay tsy ho hitsy izany ary tsisy takona izay tsisy eo ny tenin'Andriamanitra fa aleo andehanako any amin'ny banky mihitsy raha pitso. Losy ty marina. Aleo aloha mody fanina ihany ka. Trahatra eto no nataoko androany. Ny banky ve andainga. Sady ohatry ny tezitra dia tezitra sy rasedy izany a. Tsy maintsy ho hitany ihany ny dady sy ny ora ary sy ny akonakako andreo volo ireo. Dia ahoana reny atao hoe. Aleo aloha nga rebirebena tsy akany amin'ny banky any ihany ka. Aleo moa dia atao hoe izany andeha ho any fa izy mandeha miasa. Tena izay mihitsy raha nga nevitra mety a. Ho avy teo ny lafatra manga sady jery ny toerana misy soa ihany aloha raha misefatseo e. Ary aloha mba no metimetina izany ara fa tsy dia fa akaiky eo izy ko. Sao fe mipoziko ato. Izay mety kosa rehetra e. Aiza raha tsy ty ary misy an'ity sarotra an'ity raha izao. Efa ela ihany izay nandeha nan'ity tongotra izay a. Toa hoe amoron'ny arabe nefa tsy mbola hitako ihany izay vila mitovy aminy a. Hito kosa eny a. Aloha jereko tsara ilay sary e. Tena ity mihitsy ilay izy. Mitovy mihitsy. Tena ity mihitsy ilay trano. Dia ity izany ny vavahady. Aleo dondomina. Ity misy soanery. Aleo potserina aloha dia hita eo izay tany eo e. Zany kosa eny fa misy mamoy e. Ahoana ny ianao izay? Salamo. Isaka ny tatavinao azafady? Salama ianao e. Mba saika hitady azafady? Iza ilay tatavinao raha tsy madiso ary? Ato ve mipetraky Leonie? Andrekato. Asa hitaka ity ilay hoe lafatra. Toa lehilahy sy mabity izy. Ny volony amin'ny ohatra ny reny tsy nahita hety firy taona ireny. Dia ahoana re izany e? Inona no lazaiko? Kay tena mpandainga mihitsy ny reny sarisary amin'ny Facebook ireny. Tena io mihitsy no izy izany e. Ahoana re izany e? Marina kosa raha mba ho tian'io. Marina fa hoe voditro-bika aza manatandrifa. Zaho kosa aloha tsy araka amin'io izany e. Toa variana be ianao izany madama e. Mba saika hitady an'ilay Leonie aza. Avy izy mipetraka e. Nefa raha hiteny aho hoe tsisy an'izany ato dia tratrako ny laingako. Efa tratra rangaha. Aleo tononona. Ie, ato Leonie mipetraka. Za no Leonie e. Ianao fe madama? Fa madamanao ahoana? Mbola tsy madama? Maty mizelona akony. Amboary kely ny fiteninao. Enonao izany ilay lafatra rakoto? Ieko. Za misy ty. Za ny lafatra rakoto. Tena oka ihany amin'izao raha miseha. Tsy napoziko. Mpandainga velona ianao. Mody sary bogosy be ny ataonao amin'ny Facebook-nao nefa ianao jere tsisy jerena. Sady sy mbola braonina volo be. Ohatra. Ary ianao? Nga ianao tsy mpameta-baoka koa. Ianao ake bangaridana velona. Na amin'ny bebe anay raha mbola misinify. Iza koa niaraka amin'ny oloatrinao izao? Ary toa miseho maivavy za tizy. Atao an-tranoko ane ianao e. Ianao nanomboka voalohany teo fa tsy za. Tsisy an'izany hoe aza mifanaratsiratsy kely mihitsy tsika. Iza koa ny nanapohanao hoe ohatr'izao ianao. Za mba teniteneninao ao. Za raha dia tsy mpananterana tanteraka ny aminako. Dia hoe olona ohatranao izao ve zany ny tompon'ity vila be ity? Tsy mino an'izany aloha raha izao pozinao izao e. Aza mifanambanimbany kely tsika. Fangara ohatran'izao dia tsy natao hanana vila aminao. Ary aizy tia mba katikatara izay sy tiavanao amiko ary. Aizy? Ianao ary tia kapany anaovanao. Sa tsy manana akory fa matikamboko.
Raha izay tomobila nanako fa za manao fanatanjahanteny e. Fa inona izao ry Léonie? Vao aria lavitra ry dia maheno ny kitabanareo. Ramsey, fa nga Ramsey miverina. Tsy Monsieur Alex mety. Ary inona ny ataony lahy ty? Tranoko any aty e. Za indrindra ty. Hafahafa mihitsy izao a. Taiza mifankafantaranareo? Fa ahoanao inona moa zany? Fa nga ianao tompon'ity trano ity? Dray rangahy ty. Velavy ahoana e? Za ny tompon'ity trano ty. Misoratra amin'ny anarako io. Ay, vadinao zany ty Léonie ty. Inona tsara? Za vely ty dia hanambady olona ohatr'izao a. Aza maivan-dohatra zany koa. Mpanampy an-tranoko io. Mpanampy an-trano? Ay, ianao zany kay mandainga? Vehivavy mpandainga velona. Lazainao fa ianao ny tompon'io trano io nefa kay ianao mpanampy. Tsy azoko. Fa inona zany resaka izany Léonie? Tsy mazava amiko mihitsy. Fa anao ahoana moa ty trano ty? Ary alalana vaizany ahafahana mampiditra olona ato ohatr'izao? Azafady Ramsey, tena azafady Ramsey fa zao e, zao le izy tamin'ny Facebook no nahafantarako an'io olona io, fa angamba mifankafantatra aloha zany nareo e. Za zao manontany fa tsy ianao indray mibikesikily ahy io. Eny Ramsey, tamin'ny Facebook no nahafantarako azy, tena fitahany Ramsey, za mba latsa-pitiavana anazy bogosy be mihitsy ny sariny nameny anahy, nefa jere zao ve Ramsey sady sy mambrona volo be, amin'izay hono izy manana fiara, zany veohity zany. Ay, fiara ny Sharon zany izy sitiavany lahany amin'ny mpanampiko any e. Zao zany le hoe mpijoko voajoko sa inona? Ary izay koa vao azoko. Léonie, zany hoe ny tranoko koa zany izy sitiavanao any amin'le riany. Samy tratro nareo zao. Ka zay misy izy Monsieur Alex. Izo ny tompon'ity trano ity. Za koa ary nefa tany. Sary tsara be koa no menana tana telefonina tany. Aika izy bangaridana be. Sady efa raha niny amin'io. Tsy tia lalan'izany ahy. Zay fandiranareo any ndanonareo any ivelany any raha resaka an'izany. Fa tsy atao amin'ity tranoko ity. Mazava angambo izay. Kary Monsieur Alex, fantaro tsara koa ny momba anao e. Aoka tsy fanondroka kely Inona koa mifantatra lamy momba e? Aza ty amin'ny keliny tsy ahaiza miaina. So dia ampahalalako ny anarako aty koa vao mahay. De vonjeo ny asan'ny sedy ny fiara hoentina tsara e. Ny lalana zorina sao vakiorina. Lasa koa e. Ho hitanao kely zany. Andriamanitra, tena tsy napoiziko mihitsy hoe Sharon vadiko no havita angala tety toy izao. De hatramin'izay ve mba ny fanarahana sy ny fampiresahana tsara ny zavatra rehetra natao de ahita zay hoe alainy avokoa ny vola tato amin'ny banky nanamboarany zavatra hafa sa natao n'inona? Tena tsy azo atokisana marina ny olona ka. Ambeny ny fonao ny tenin'Andriamanitra na dia mivady andefimandrinao zao aza. Tena mila miresaka aminao ary Sharon fa tsy mba zavazava mihitsy ianao totoatro izay. Sharon, vikely ianao aty azafady e. Ahoana izay Cédric Mila miresaka kely aminao ary Sharon. Fa misy iny e. Mba mila fanazavana aminao ary Sharon hoe nataonao inona aby ireo vola be nalainao ireo? Ary mengavy anao amba tsy handainga amiko fa vao maika tena mampiakatra ny atezerako sady manafotoana tanteraka. Ahoana re zany? Inona ny mampiakanakana anao e? Tsory amiko ny marina rehetra. Nataonao aiza ny vola be ireo mantsy tsy vitany hoe lanilany fotsiny na nanaovana zavatra madinidinika fa tsy maintsy nisy zavatra vaventy sy zavatra nikotrehanao konokonona manokana tany. Tena marina na nananganantsika trano teny Talatamaty aza tsy nalambetsaka anao ireo vola laninao ireo. Tena tafady marina.
dia ina rehefa liako hoe lokoranga tenenina amin'ny marina. Ka izao hoe zanga moa tsy manana fahefana hampiasa ny volantsika sa volanao rery io? Ianao kisala mangalaketsa indray izany no avy vava sa ianao mamy indray miatso pôlisy? Ka nisy ny ilaiko azy e. Ka mba lazao amiko ary hoe nataonao inona dia mahasoa ny tokantranontsika sa mahasoa ny fiainanao manokana? Ka mantona ilaiko dia mahasoa antsika e. Nanaovako trano. Ay, tsara kosa izanyko, fa mba meo kely aty aminahy azafady ny taratasiny mba hojereko hoe amin'ny anaran'iza. Fa ataonao inona e? Ianao ve tsy mahatoky ahy e? Amin'ny fomba ahoana moa no atokisako anao ry Sharon? Manao trano ianao dia efa aty aoriana vao miteny hoe nanao trano ako, ahoana moa ny atokisako anao amin'izany? Tsy fotsiny izay tianao tenenina ry Cédric fa izany ilainao vanimeto a. Afaka mandeha rehefa tsy tianao intsony. Ho etaonao ny trano eny Talatamaty dia ilay vao nataoko ho ahy. Ay, dia vitanao ve Sharon? Ny andro izay apatezitra sy hisy olana fotsiny ianao ka ianao efa vonina hisaraka sy tsy tia atsony. Mba vehivavy matahotra an'Andriamanitra sa mahatoky ny hatsara tarehinao ka mampirafy tsy mampirafy roa? Izay fitsaranao andro angaha, efa azonao ny tiako atongavana dia efa izay. Ary tiako ny divorce sy ny avy raha nasonia ianao. Amin'izay misaraka sisy maratra e. Ay kosa dia efa tsara homana tahaka izao. Efa laninao daholo izany ny vola sy ny fananana rehetra dia izao nataonao no. Za tsy hanasonia e. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe rano tsy mino miala dia alao izy hiala fa izay nakamban'Andriamanitra aoka tsy ho sarahan'olombelona ka asakasaka ao raha madika an'ireny voady efa nekena nataontsika teo ambony alitary izeny ianao. Ela be izany e. Izay fa lasa eo ianao sy ny tranonao. Tena mpamadika ny vehivavy ka tarana kieva mihitsy tony. Tsy tahotra sy henatra. Fa ahoana Ramsia? Milama ve? Toa ohatry ny hitako niritina be any Madame Sharon sady navesatra etana. Tokantrano tsy ahaka ry sea. Ny misy olana kely ay. Tena mampalahelo mihitsy ianao Ramsia. Tsy hay hoe matory mitsangana sa miesana. Sa hoe minitsy tia lala fotsiny amin'ny maha kristianina e? Lazao aho fotsiny izay marina fantatra sy mahakasika ny Madame Sharon e. Toa ohatry ny ampiady anareo raha hita tara nefa koa toa ohatry ny amahandalitra koa raha anafina ny marina. Efa miariary tahaka ny tafika andrefa tanàna ry se ny toetrany aho, fa tiako fantatra fotsiny. Eny ary Ramsia, ao fa ho tantarako anao e. Ay ve, hitany se izany no misy an'io trano tamin'ny farany volana janoary matsy izy izao no naka vola betsaka tsotoforoana tao amin'ny kontinay dia tamin'ny volana febroary farany teo koa. Ie, tena hitako mihitsy an'izy io. Io trano eny amin'ny manodidina an'Ambohitra Atrimo eny. Ka vavany mihitsy aneriseny ny teny tamiko teo ah. Tena mafy fotsiny afaka tena mpamadika iny ramatoa iny. Nefa n'izy ry tsy dia misy hoe olana be manahoana e. Tsy hoe tsy mifankatia ay na hoe tsy tiako izy fa dia mahagaga ny mahatonga azy manao an'izany. Izay nefa tsy hoe sahirana be na mijaly ato an-trano fa mba manana mihoatra noho ny ananan'ny olona rehetra azy. Izay misy nampiantsoana anao e. Hitako hoe tsotra loatra koa ianao e. Fa na mivavaka aza Ramsia mba harao masy ihany ilay vady. Aza dia matoky olona loatra.
Ny tenin'Andriamanitra aza raha tsy diso manao hoe loza ho amin'izay matokolona. Azo lazaina hoe vao teo mihitsy manko nitratry amin'ity lainga sy famitahana ity Ramose, ary te hiala amin'izany fa hitako hoe tsy mahasoa izy. Tena marina izany Ramose. Tsisy tandroka marina ny ratsy amin'izao ary tosaka manafy koa avokoa ny olona rehetra. Fa na hoaiza aloha dia izao ny fahamarinan'ny fomba fitenenana malagasy hoe aleo mifanena amin'ny mpamosavy toy izay mifanena amin'ny mpandaingy. Ary reny mpandaingy ireny se dia izao toy ny salaky io lainga io ka ny tompony ihany no fatony. Tena marina mihitsy izany Ramose. Izaho izao nafatotry ny laingako ihany koa. Tsara rehefa tonga saina Ramose dia mibeba dia manolora teny fa tsy mahasoa ny lainga, tsy mahasoa ny fitaka. Halan'Andriamanitra izany. Fa izaho aloha mino hoe mbola ho tonga saina ny vadiko iny ary mbola miandry azy foana satria efa izy ny vadiny akaiky teo anatrehan'Andriamanitra. Tena mba manana fo volamena ianao izany Ramose ka. Izaho kosa aloha tsy ataon'ny vehivavy ohatr'izany. Ka ny tena fitiavana se mahari-po sady mora fanahy, mandefitra amin'ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra ary manantena ny zavatra rehetra araka ny Korintiana 2:7-9. Noho izany efa vadiko iny dia vadiko foana, na maditra na endry dia vadiko hatrany. Eny manino izany findahako izany Ramose fa aleo raisiko kely. Ohatra ary toa mbola Leonie indray ary ty. Fa inany le an'ilay Ramatoa iny tsy efa mazava ve ny aminay? Allô, lafatra ve izao? Fa tokony heverinao fa hoiza moa Ay, Leonie ihany re. Zao lafatra. Tena mifona tamin'ireny zavatra nataoko anao reny. Mifona fa tianao. Mamela ny heloko ve ianao? Eny, raha le afatra voarahiko tamin'ny Ramose patron-ako teo aloha dia mamela anao ahy. Izaho koa manko azo lazaina hoe mba adisany tamin'ireny zavatra ireny. Ay, misaotra betsaka lafatra. Dia mamerina ny fialan-tsiny hatrany. Hitako hoe tena tsy mety le matikambo sy mandainga fa tsy maintsy tratra foana kay ratsy atao ny soa atao ny levenam-bola fa ny ratsy atao loza miantona. Dia miala tsiny tamin'ireny rehetrarehetra ireny Tsisy tsindry. Aleo ny lasa omba lasa sady efa lasa ny zavatra taloha. Tsy mahatsiaro andreny intsony fa efa diniko izany. Mamela anao amin'ny foky rehetra dia ndao elana ny toetra ratsy dia indrindra ny langa sy ireny matikabo nataontsika ireny. Efa niova mantsy izao Na nidona olona tamin'ilay fiara dia maty tsy trahadrano ilay olona dia lasa nigadra izy. Dia misy madama izay indray izao mipetraka ato. Milaza ho tompon'ilay trano nefa ny madama mbola tsy hitako mihitsy io. Iza ny anaran'izany madama izany raha tsy mahadiso ry Leonie? Iza tokoa moa ty anarany teo. Ohatra ny anaranarana vazavaza izay ilay izy. Ay, izany madame Sharon izany Madame Sharon? Niova marina ilay lafatra. Izany tokoa ve ilay hoe mandray an'i Jesosy na ny fiteny na ny firesaka. Eny fandalovana marina ny ety tany ity tsisy aritreto. Aleo manao marina mandrakariva raha izany fa tsy miaina amin'ity laingalainga ity intsony. Kory Ramose be ary ireny mo jeretiny efa rany. Aiza izao any piga rano. Raha mba tsy nandainga izao fa avy dia izao poziko izao mihitsy ny nalefako ity ihany tsy kivy amin'izany sady tsy andainga intsony koa vody bikaza ho manatandrify izay miova tsy andainy tsy ho matimatikambo izany intsony izay tsy mahasoa izany.
na raha antsika teo ary aleo marina ireto avy no nanomehana ny tantara. Rato Nasandratra no lafatra, Nirina Lalao Estera no Léonie, fitiavana Rasolo Arjao no Alex, Sylvain Razafindrafara no Cédric, fitiavana Ravakinena no Sharon.